izay ny amin'ny vaovao iny famizotra araky ny tokony ho izy ny famerenana ny crédit de TVA ho an'ireo orinasa vaventy mpanondrana raha ny fanamariana izay noety ny tale général ny foibe pitantanana akabe ny etra Claude Arasolson sy Mami Rasoana vo atrano mitazatra ny vaovao. Misy tranga anankiroa moa zany izy iny misy ireo le arriéré le 10.4 sy 1000 sy ny tany roa zany dia misy ny 9.4 sy 1000 sy ny makaty ho an'le faharoa ty zany le remboursement na crédit de TVA 2016-2017 dia mizotra ara-dalàna tsy misy olana nasakatsakana mihitsy ny fanaovana le remboursement zany amin'ny eo iray volana zany raha ataony salamisa hoe famerenana azy ny tamin'le reo le arriéré kosa dia moa dia tena amin'ny mampa-arriéré azy zany dia misy traitement particulier dia betsaka amin'izao fotoana no efa remboursé fa ireo le misy olana sisa zany tavelao tena ho tenena amin'le misy olana reo misy le olona hoe tsy hita facture misy olana madinitika ohatran'izany dia voatery zany tsika mamerina le dossier mamerina ny fijerena ny dossier tena ifotony mihitsy dia zay no mahatonga an'izay misy mandeha tsikelikely zany fa efa iny kosa aloha dia efa vonona ny amin'iny efa misy teti-bola efa 10 milliard efa natokana zany amin'ny ary tokony manko zany zay any